fanovana tamin'ny 20 Aprily 2024 maro ny solombavam-bahoaka nanadiny velirano io maître Antra Razafy Manatsoa olona miandry valina fitiliana eny Mahamasina famezivezena sy arerahana ny miainany fibohana tsy tapa-kevitra mitovy amin'ny tsy misy any hoy Alain Désiré Sambany manotra ny araba omba ampiraritso topoko lahy sy topoko vavy amin'ity arivariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny fampalalam-bavao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka izany hatramin'ny farany tahaka ny mazatra dia ho tanterana aminao avetrany ary ny fivoaran'ny valan'aretina coronavirus tamin'ny andron'ny omaly voaraity atao ampelatanana tamin'ity androany ity ka toy izao ary ny andindininy mikasika izay araka ny salanisan'ny voaka dia ny ampy 7,300 indray ireo olona vaovao mitondra ilay valan'aretina Covid-19 eto Madagasikara omaly talata 20 Aprily 2024 mbola neto amin'ny fatra Analamanga-trany no ahitana tranga betsaka indrindra amin'ireo olona voan'ity valan'aretina ity izay amin'ny totaly 5,300 manarakaraka azy kosa ny fatra Atsimo andrefana izay misy tranga vaovao 20 enina kosa ny trangam-pahafatesana izay mitsinjara tahaka izao 3 teto amin'ny fatra Analamanga avokoa 2 tany amin'ny fatra Nosy ary ny iray kosa tany amin'ny fatra Atsimo andrefana tafiakatra 7,790 ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ka ny 27,700 amin'izy ireo dia ao anatin'ilay fahasarotana na ilay antsoina hoe forme grave tamin'ny alalan'ireo fitiliana 13,190 natao moa no nazahoana ireo vokatra ireo mandra-piandry ny fahatongavan'ilay vaksiny fanefitra ilay valan'aretina mandripaka olona maro ity dia ny fanarahana ireo fepetra-sakana toy ny fanaovana arovava sy aro-orina fanasana tanana amin'ny rano sy savony matetika ny fampiasana ny gel désinfectant ary ny fanajana ny elanelana no isorohana ny fianakity valan'aretina ity izay atrany dia mampitaraina ireo olona miandry valina fitiliana etsy amin'ny INSPC Mahamasina ny fomba fiasan'ny tompon'andraikitra ao an-toerana raha zava-misy matsy dia filarame atrany no hita eny an-toerana ka nefa dia tsy misy ny lamina matipaika entina hiatrehana izany ary ao raha fanedadiana nataony namana mpanao gazety Njavandriamaefa teo amin'ny sary sy rindra tsara ny manoa Randriamalala toy izao ny zava-misy eto amin'ny INSPC Mahamasina olona miandry valina fitiliana Covid-19 avokoa reto azantsika amin'ny sary reto misy amin'izy ireo no efa indroa intelo miverina teto saingy tsy mbola nazy ilay taratasy manamarina fa voan'ny Covid-19 na tsy na ilay attestation de négativité na positivité ao ireo tonga maraina milahatra kanefa mody maina fotsiny amin'izao rehefa hariva misy amin'izy ireo anefa no fantatra fa mitondra ny tsy mikaretana ka io attestation io no atondihany io ihany koa ireo tsy mitondra ny tsy mikaretana saingy mila io taratasy fanamarinana io ho an'ny toeram-piasany ny azy zany nahazo mesazy tamin'ny sabotsy négatif hoe alaivan'ny village voara ny attestation anao tonga tany ny alatsinainy nalefa ny zarona nakaty ny nomaly zany fa hoe tsy hita tany le izy tonga teto malimalina nomboka tamin'ny valsana tany teto sasany ny ala teto mbola tsy mivoaka le izy ny eo nefa mifahasiarana na arabola ny tena tsy miasa amin'izao fa tsy asa zany orinasa ny tena fa hoe tsy salana miandry le attestation hoe mivaliny aty négatif mivaliny nefa le certificat tsy azo hatramin'izao tsy tafiditra amin'ny orinasa zay raha tsy mitondra n'le certificat de négatif tonga eto androany hatramin'izao tamin'ny valiny tonga teto hatramin'izao mbola tsisy hanina tsy hohanina 5,000 zao netina niala tany an-trano niala vany tonga eto 10,000 no hanina teto ka fisy mo fotsiny no hanina parivany andro eto antsaika namfiry niala eto namfiry mahatsiaro ny fahaseranana tanteraka reraka mety tonga ho azy le aretina raha ohatra ka hoe tsisy araha le aretina tratra ny fahaseranana sy ny anohanana ianao dia mety ho tonga ho azy tontolo isaiky ny fiavakadiny ngam'izay dia mitsangana foana olona anankiray natsony zareo anatin'le fiavakadiny atsasakadiny taratasy akitelina tsony olona nefa neto 10,000 ohatran'izany teto mandra-parivany andro teto maly ohatran'izay ihany koa ny androany dia miantso amin'ny fitondram-panjakana zay mbo hijery akaiky an'izao tena tsy rariny mihitsy le izy le organisation ato amin'le konosy tena tsy eo mihitsy za zao ohatra amin'ny latsinainy 19 ny teto alefa makany voara village voara maly ndray elaverina nakaty tonga ty numéro mena ny telefonena maly
nalefa ndray ny message ndrano hoe alova eo amikinao sy nyrany tamin'ny valo mandrak'izao mbola eto mbola tsisy fahafahapo azy mihitsy ny aretina nefa mitranga trenina be deabe ny frais fotsiny zao marina fa tsy nitaovana douane ty fa zay any Alasora no mipetraka frais isaky magaty tsy latsaka ny 15 000 miotrika aretina azo eny an-dalana seto zany tsy fantaka mety hoe avety zany dia iverina anao na itesta indray hoe sao dia positif indray tena grave be mihitsy zay zao efa tamin'ny fito ny tonga teto dia zao vao nahazo an'ity za amin'ny roa zao tamin'ny 16 avril androany voavaly le problème be le olona le tokony hoe le organisation zareo mihitsy zany mampime ohatra ny somary tsy mety le organisation zareo ny anahy zany tena atao raketo le ny olona rehetra eto ny ankabeazany positif daholo dia izay ny tena atahorako nefany andeha ianao matahotra hoe sao dia voatsony zareo hijanona eo nefany hoe matahotra ny olona rehetra eo marary daholo dia efa hatry ny maly ako nefa taty dia efa tamin'ny efatra sasany avonody dia miverina indray zao za androany dia hatramin'izao zany mbola tsy nahazo alizy nefany ny atahorana positivité daholo ny olona rehetreto positif daholo ny olona ty nefany hatramin'izao zay mbola tsy nahazo ale izy fa vao nitranga am-piarahamonina mampalahelo kosa indray dia nitrangana famaizana goavana tany Tanambe district na Paravaravola fatra aloatra mangoro androany tokony tamin'ny roa maraina maikila firehitra tamin'izany ny tompo-pamokarana herinaratra ny jirama any antoerana raha ny fampitambo vaovao avy amin'ny tompona ndraikitra ny jirama any antoerana moa dia court-circuit no antony tonga ny firehetana atapaka tanteraka noho izany ny famatsiana herinaratra ao Tanambe nanomboka tamin'ny fotoana io ny anga androany folakandro ihany araka izany ny vondrom-piary herinaratra izay miisa roa mananatanjaka 900 kVA sy 90 kVA anoloana ilay kilany afo any antoerana anampy izany ireo fitaovana rehetra ny vata-panova herinaratra ny tarby ary ireo pitsopitsony rehetra mahatonga ny herinaratra any antokatrano ary ny gazoalina ampiodina ireo vondrom-piary herinaratra ireo andrasana izany ny fatongavana an'ireo fitaovana ireo Vaovao sosialy avy any Mahajanga kosa indray dia misedra olana any tsify sy ny rano fisotro madio ireo mponina any Mahajanga amin'izao fotoana izao ka anisany mampijaly ireo mponina moa izay tsify sy ny rano izay arora fanedatiana nataony namana mpanao gazety Samamonjy MBS Mahajanga lasa commune ambanivohitra ny commune urbaine Mahajanga amin'izao fotoana izao toerana maro ny tsy mahazo rano anisan'izany Manjarisoa izay toerana avo eto Mahajanga tsara fa ny fokotany Manjarisoa ny 98% trano Manjarisoa dia rano anaty trano fa tsy ivelona ity zany eo amin'ny roa isanjaton'ny mponina Manjarisoa any misitraka n'ity zavatra fa ny sisan'izay dia alo anaty trano izany tena vatatenako zao tamin'ny ray maraina hita hoe fa amin'ny ray maraina satria izay ambony ety tsy misitraka n'izany rano zany tsony efa tiany hoany amin'ny heritaona latsaka zay efa ho 7 taona lasa zay no tsy nahazo rano mihitsy izy ireo avereny ny rano sy tokantrano izay mety taloha fa maninona no tsy mety amin'ity androany ity avereny le rano isambaravara ny tokantrano dia io le amin'ny 1.10 alina io tianay averina eto amin'ity fokotany Manjarisoa ity mba hisitraka n'le rano isatokoana ambaravarana tsy misy volana maritra tokoa hoe zany fanjakana amin'izao dana mianjady vahoaka izao tsara ny manamarika fa ny 9 fokotany eto Mahajanga dia samy tsy mahazo rano avokoa ankehitriny io amin'izay lafa mavaony sosialy izay hatrany dia efa manomboka ny fanisanam-ponina amin'ilay tetikasa antsoina hoe tokatrano miarina velotaraina nefa ireo mpiasa izay mpanao fanisana isaky ny fokotany satria dia ahina hiteraka korotana indray ity fizarana ity isan'izany ny amin'ny fokotany Ambohitanety commune Alasora Jessica Miray Manora Andre Malala eto ny fokotany Ambohitanety commune ambanivohitra Alasora misy 300 tafo eo eto efa nahitana olana be ny fizarana fanampiana avy amin'ny fanjakana ny taondasy notoriany olona teny amin'ny zandarmariam-pirenena mihitsy ireo mpanao fanisana tamin'izany amin'izao anefa misy indray ilay tetikasa tokatrano miarina fizarana vola isaky ny tokatrano avy amin'ny banky iraisam-pirenena ireo tokatrano tena marefo no hisitraka azy 5 alina ariary isaky ny tokatrano mandritra ny 9 mbolana
dia nandeha indrairaka izany fanisana. Lisitra nampiasaina tamin'ny fizarana fanampina avy amin'ny fanjakana ihany no nampiasaina, izany hoe tamin'ny taondasy. Izany hoe miisa 420 tato amin'ny fokontany Ambohitanety. Tsy ireo tokantrano ireo anefa no isitraka fanampina fa ny 30 amin'ireo ihany. Izany hoe anaovana sivany indray ireo fianakaviana sahirana 457 ireo akany izay tena marefo 30 monja. Dia anjaranay zany no manao ny sivana hoe izy amindreo mbola tena marefo. Nefa tsy efenina fa ny 70% an'ireo olona tokantrano 50 naovana fanadidin'ireo dia tena marefo ary tena marefo. Ny olana zany dia hoe raha vao misy latabatra fotsiny eo an-tranon'ilay olona na misy lecteur dia zay zany no motif entina ilazana fa mbola manana le olona. Ka raha tokantrano eto amin'ity Ambohitanety isaka manana latabatra dolodolo ny eo an-trano. Ka raha izay no entina hoe itsinjovana hoe ty marefo ty tsy marefo dia karazana ohatran'ny fahadisoana be vava ihany zany zavatra ny tompoko. Ary tena mampalahelo anay mihitsy fikarakara ety anivon'ny fokontany satria ny olona dia fototra aty amin'ny daholo. Manahy indrairaka izany ireo nanao ny fanisana fa hifototra any amin'izy ireo indray ny olana. Ny antony tamin'ny taondasy zay efa niaran'ny fitsaram-bahoaka aloha teto tamin'ireny vatsy zarain'ny fitondram-panjakana ireny. Dia eto zany zay dia manentana indray mangataka izay zany mba tena ho mangarahara tsara le zavatra atao satria mifatratra aty aminay le rihatra amin'izao ny lista nalefanay 270 mivaly avany 30 fotsiny. Dia izay no tena atahoranay satria ny antony mety valy aty aminay indray le fokon'olona matrapatratra aty aminay dia lasa ady tsy vita eto amin'ny vony fiarahamonina nefa mpiarahamonina. Ny FSID no nampanao ny fanisana, ny CPS na ny comité de la protection sociale kosa no nanao ny fanisana isaky ny fokontany. Fa andro maneran-tany ho an'ny famoronana ny datin'andro anio izany hoe faraika amby 20 ny volana Aprily. Isan'ireo mirona amin'izany famoronana izany ireo mpanao asa-tanana malagasy. Rem-pianakaviana roa samihafa androany no niresaka tamin'ny mpanao gazetinay miresaka izay trangan-javatra izay nambitso verisitraka tahirinena. Mpanao asa-tanana avy any Fiandriny Faneva ary izy ihany no mamorona ireo asa-tanana varotana aty Antananarivo. Manana ny akora manokana ampiasaina izy ary dingana maro ny lalovany izay vao matavoavoaka ireto vokatra hitantsika amin'ny sary reto. Fa iny dia sandrifo no eto ny mpianatra mandeha an-tsekoly ary ireo kely indray dia natao fitoeram-bola. Nitsiry tamin'izay ny aingam-panahiny ary izay no nahatonga azy namorona ireto sandrifo amin'ny endriny hafakely ireto. Maromaro ny asa-tanana foronay bazary kaspo saronan-karona sandrify maro isan-karazany fa mazay mamorona zany zay. Dia misy koa ny olona man client manome sary dia mamoaka an'izay ihany koa zay amin'ny alalan'ity matierana ity. Ny akora ampiasaina ravin-dahasa manomboka any fambolena anazy sy ny fikarakarana anazy dia nefa ilay izy tsy hoe vetivety dia maniry ity zavatra ity fa mbola maharitra aman-taonany. Dia izay vao afaka didina amin'ny tanimbary ilay izy dia izay vao aha dia totona fisaka me ohatr'izao dia rehefa fisaka ilay izy vao afaka rarina mbola mandoko ohatr'izany dia eo vao manome an'ny ankizy mandrary hoe izao ny amoahana an'ity, izao indray ny modèle mivoaka, izao ny ilan'ny client. Indraindray ao anatin'ny eritreritra ao fotsiny dia efa misy zavatra tonga dia afaka mamoaka leo anaty eritreritra ianao. Taterana anazy izao rehefa mandeha aloha ny taxi brosy dia taxi brosy fa izao stafisian'ny taxi brosy izao dia reny fourgon sy camion mpitondra entana reny. Raha ho an'ny Elso indray dia saika asa tanana avy amin'ny rafisy jiafotsy no ataony. Misy ihany koa ireto vita amin'ny tsihy toy ireto sarona-karona ireto. Misy fomba tany eto amintsika hoy izy ka amin'ny alalan'ireto sarona-karona ireto no apetraka ny peratra rehefa fitaom-pifamofona ary amin'ireto pofo ireto indray no solon'ny seza ipetrahana rehefa amin'ny fangataham-bady. Ka tamin'ny alalan'izay no nahatonga azy hamorona ireto asa tanana ireto raha ny fanazavany. Vita amin'ny bozaka fonosina rafia dia izao indray mividy zay tony rabanina ny anarany rehefa voahodina izy fa amin'ny teny malagasy izy hoe jefotsy dia fonosina jefotsy indray zany izao ny arony dia zairinay
mividy penjy dia tenoma forme arina dia finosina rabanina dia avy eo asiana dessin ohatra sary ny voalavo, sary saka, sary voninkazo arakaraka izay ilain'ilay olona tia atao zany zavatra zany. Ny vahiny manondrana, malagasy manondrana, ireo malagasy tafita mandeha makany La Réunion, Maurice, France. Gasy zany manana an'ity finoana ity hoe tsy dia manova loatra. Ny fomba atao aloha ohatra le famanta, inona natao efa manta le fanenomana dia iny foana ny ataony fa tsy vaina iny. Namafisin'ireto mpanao asa tanana malagasy ireto moa fa miteraka olana goavana raha teo karena ho azy ireo ny fikatoanan'ny faritra sy ny fikatoanan'ny lalana ka zara fa mahalafo izy ireo raha ny varotra no asindresaka. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia firenena faharoa ahitana trangam-pahafatesana be indrindra amin'ilay valan'aretina coronavirus aorianan'ny États-Unis i Inde amin'izao fotoana izao. Noho ny fidangan'ny isan'ny trangam-pahafatesana any an-toerana sy ny tranga vaovao any an-toerana isan'andro dia tsy maharaka ary tsy ampy intsony ny fitaovana mamokatra rivotra na ny oxygène izany. Ary ao ity fanedidiana nataony miala ranombana teo amin'irindra tsara ny toky raha marola ity. Maherin'ny 2 arivo no maty ary manodidina ny 3 hetsy no isan'ny tahampifindràna vaovao an'ilay valan'aretina Covid-19 any Inde tao anatin'ny 420 ora. Noho io antony io dia tsy maharaka intsony ny oxygène sy ny fitsaboana. Manoloana ny fidanganisa izay mavesatra dia mavesatra dia miatrika krizy ara-pahasalamana goavana ity firenena ahitana mponina betsaka indrindra maneran-tany aorian'ny Chine ity amin'izao fotoana izao. 2,9 alina sy 1 hetsy no isan'ireo olona namoniana nanomboka tamin'ny fotoana nisian'ity valan'aretina ity tany an-toerana ary efa mahatratra 5.10 tapitrisa mahery ny tahampifindràna. Nanomboka tamin'ny fiandohany ity volana Aprily ity izao dia efa mitotaly 3 tapitrisa mahery izay tahampifindràna Covid-19 any an-toerana izay. Na dia anisan'ny firenena be mponina indrindra aza Inde dia mbola azo lazaina ho tafavoaka izy ireo teo anatrehany ity valan'aretina izay nahafatesana olona mahery ny 3 tapitrisa maneran-tany ity izay. Ankehitriny anefa misedra olana ity firenena ity eo amin'ny lafon'ny fitsaboana noho ny fihenana sy ny fampiatoana mihitsy ny famokarana ireo fanafody fanefitry ny Covid-19 any amin'ireo orinasa sasantsasany any an-toerana. Taraka ihany koa raha ny voalaza hatrany ny tolotra famokarana oxygène. Araka ny nambaran'ny mpitsabo iray any an-toerana nefa dia lany tao anatin'ny 720 ora ny fatrana oxygène tokony ho ampiasaina mandritra ny herinandro. Noho izany dia nalefa nody nanaraka fitsaboana any an-tranony avokoa ny ankabeazan'ireo marary ny ity valan'aretina ity. Noho ireo antony ireo ihany koa dia voatery mividy fanafody sy oxygène amin'ny vidiny miopampana any amin'ireo mpanao varomaizana ireo fianakaviana manana marary any an-toerana androany. Noho ireo olana ara-pahasalamana hatrehany Inde ireo dia nanapa-kevitra ny hiditra ao anatin'ny fihiboana nanomboka tamin'ny alatsinainy hariva teo ary aharitra mandritra ny herinandro ireo fanjakana ao amin'ity firenena ity. Marina fa efa nampiditra vaksiny maherin'ny 300 tapitrisa i Inde hatreto ary manomboka amin'ny voalohan'ny volana Mey izao no hiroso amin'izay fanaovam-baksiny izay ireo olon-dehibe ao amin'ity firenena ity. Vaovao ny politika kosa indray no rahantsika manomboka eto. Ankoatran'ny resaka valan'aretina Covid-19 dia anisany ho velabelarina tao anatin'ny fandarana miara-manonja ihany koa androany ny mikasika ny hetsika fanovana nataon'ireo solombavambahoaka 17 tena mikanja ny 13 Mey tamin'ny 1 Aprily taona 2020 sy 2020 iny. Na itsy maitra antra razafy manatsoa tao anatin'ny fanehoan-keviny fa nisy tamin'ireo solombavambahoaka no nanadino sy nanao tsinotsinona ny velirano izay natao tamin'izany fotoana izany izay midika ho famitana ny vahoaka malagasy. Miala ranombana toky ramarla. Feno 3 taona katrika androany fa 20 ny volana Aprily 2020 sy 2020 ny hetsika nataon'ireo solombavambahoaka ny Madagasikara 17 izay nosalohana ny anarana hoe hetsiky ny fanovana teny amin'ny kianjan'ny 30 Mey. Anisany andray anjara tao anatin'izany hetsika izany ny sasany tamin'ireo solombavambahoaka tiako i Madagasikara. Tanjona voalohany napetraka tamin'ny fanaovana ny hetsika tamin'izany fotoana ny fifidianana mangarahara sy eken'ny rehetra ary ny famelana malalaka ny vahoaka malagasy isafidy izay tiany hitondra azy. Raha tsy ahivina tokoa mantsy dia fanerena ireo solombavambahoaka tao amin'ny anteny miara-pirenena andany lalam-pifidianana nentina nanakanana izay ho kandida filoham-pirenena tamin'izany fotoana ka anisan'izany ny kandida Tim no antony nanaovan'ireo depute ny hetsika.
Niarana anaiky ireo solombavambahoaka 370 fa hiady amin'ny kolokolo tao amin'ity androm-panjakana ity. Ankehitriny misy amin'ireo solombavambahoaka no namadika palitao ary nanadiny ny ady ny iraisana sy ny vely rano ny fanaovana tamin'izany fotoana. Misy solombavambahoaka izay mbola solombavambahoaka amin'izao fotoana izao niaraka ny tolona nanao an'izany etsika ny fanovana zany fa ny zavatra mampalahelo fotsiny dia le slogan zay nentina niady tamin'izany fotoana zany dia naprinina any anaty tiroara ary adiny tanteraka hoe zay nge no ady nataontsika ary anavao ny fomba fanaovana politika fa hoe ok zay kosa fa mila miova ny fanaovana politika eto Madagasikara ary ho atombotsika ho tokontsika modely atao anatin'ny antemeram-pirenena ty ampiakatra ny voninahitra zany antemeram-pirenena zany tsika. Mbola misy kosa ny député tamin'izany moa zany ny misy hoe mapara 1 mapara 2 mapara 3 tamin'izany nizara firy ny mapara tamin'izany fotoana zany nizara 4 mihitsiny dia misy amin'ireo mapara reo no miaraka tamin'ny filoha teo aloha dia misy niverina andapandray amin'izao fotoana zao miverina andakazerina ndray dia nanadiny tanteraka hoe nisy zavatra ady natao ary ady masina zany hoe fanovana teto amin'ny firenena zany nisy teny maro zay natao teo ary tena nilokaloka nanao vely rano tamin'ny voaka malagasy fa tsy amadika andreo voaka malagasy ireo fa tena hoe andeha ny fanovana tokoa. Misy solombavambahoaka zay mbola lany solombavambahoaka zay manohana fitondrana ao anatin'ny antemeram-pirenena mahafantatra an'izany zavatra natao zany namadika ny tolona ny solombavambahoaka mapara satria lasa nazy toerana daholo izy menakavy ny atao hoe tsy izy menakavy moa zany fa ny sasatsasa tamin'ireo dia nasainy ny filoham-pirenena ankehitriny ny ravana ny tolona atao natao teo amin'ny 13 mai nisy famadihana ny tolona zay natao ary averiko eto tsara mihitsy fa dia hoe ny mapara namadika ny tolona ary namadika ny vahoaka teo amin'ny 13 mai tamin'ny 2018. Ny zavatra hita sy tsapa dia ny nanenjehana ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana ihany no averina ity fitondram-panjakana ankehitriny ity. Toa mialalina aza ny fahorian'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha tsy laza afa-tsy ny vidim-pianana izay tsy mitsaha miakatra isan'andro. Fa nanomboka androany kosa ny fivoriana tsara-potoana atrehan'ireo mpanolontsaina ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Lahadinika telo no diniana mandritra ny 3 andro izay mahaberesaka eny anivo ny mpanolontsaina ny tanàna. Ny andindiny izay eo amin'ny sary sindratsariny Andry Rakotomalala. Nanangana orinasa iray antsoina hoe Société municipale de gestion digitale ny commune Antananarivo renivohitra. Natsanga ny orinasa io mba hitantana indray ny fiatsoana fiara eto an-drenivohitra toy ny Easy Park. Miarana katso dia ambodepona izao fanapahan-kevitra ny bentanana izao hoy Clémence Raharinirina. Zany hoe raha tsorina zany dia miala katso ambodepona le izy raha tsorina satria miala Easy Park izay orinasa dia hiditra amin'ny Société municipale de gestion digitale. Voalohany tiako abara dia izao sanatria ve tsy manana ny compétence na ny fahaizana na ny moyen ahafahana miatrika izany ny piasan'ny commune urbaine Antananarivo ka dia tsy maintsy atsangana orinasa isanan zany resaka parking zany aza tinoana fa raha resaka parking tsika dia vola ny kirakiraina ary vola tsy million fa tena miliara dia nefany vola ny commune urbaine zany hoe volam-bahoaka no omena ho kirakiraina ny société municipale de gestion digitale io. Raha mieritreritra an'izany anarana zany koa hoe société municipale de gestion digitale dia gaga tsika hoe commune zany no ao ambadika zany kanefany rehefa nanangana ny société io ny commune dia tsy nandalo teto anivonay mpanolontsaina ny tanàna. Zahay zany zao raha nisy ny konokononana tany ambadika tany tamin'ny fametrahana ny orinasa io dia natao ankilabao ny mpanolontsaina fa rehefa isy ny contrat de gestion na ny hoe famondrana fitantanana vao ampandoalovina ety amin'ny mpanolontsaina mba ho atao sarisarina fampanarahan-dalàna ny zavatra atao. Raha momba ny ady hevitra sy ny fanokafana ity fivoriana tsy ara-potoana ity moa dia tsy azo natreha ny mpanao gazety ny dina ny varavarana ary voatery ny andro tety ivelany ny mpanao gazety saingy afaka nanatrika somatsara izany kosa ny mpanao gazety ao amin'ny onjam-peon'ny commune. Fa tsy mitsahatra mamono olona eto Madagasikara ankehitriny ilay valanaretina Covid-19
ankoatra ny variant avy atsy Afrika Atsimo izay efa tafiditra tanteraka sy manjaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia maro amin'ny malagasy ihany koa no efa manasady amin'ilay variant Covid-19 brésiliana izany. Manoloana izany dia nitondra ny fomba fijery androany ny avy amin'ny antoko otrikafo Njavandre Maefa Mano Randre Malala. Raha vaovao miely sy malaza eran-tany dia efa ao la Frantsa amin'izao le variant brésiliana izay tena mandripakolona ao Brésil amin'izao fotoana izao. Neto amintsika anefa dia misy hatrany ny sidina manokana isan-kerinandro mampitohy an'i la Frantsa sy Madagasikara. Antso araka izany no ataon'ny antoko politika otrikafo ny amin'ny tokony ampitsarana ny sidina ary anidina tanteraka ny sisitany. Tsy mbola tara ny fitondram-panjakana amin'ny fandidiana ny sesitanitsika amin'ny avy any ivelany satria averiko izy hoe efa mafy ny fiantraikan'ilay variant sud-africain raha sanatria mbola tafiditra eto amintsika indray ilay variant brésiliana dia hosahirana eto tsika hosahirantsika satria hitantsika efa débordé tanteraka ny amin'ny lafin'ny fitsaboana amin'izao fotoana izao na ny hôpitaly na ny tsy fahampian'ny fitaovana na ny tsy fahampiany ireo mpitsabo sy ny mpitsabo-panampy raha mbola sanatria ho tafiditra eto indray zay dia ho faty eto tsika ozy izy izay hoe miantso ny fitondram-panjakana ajanony re ary dioa ny sistantsika indrindrandrindra ny amin'ny fandray amin'ny frantsay sy ny any ivelany rehetrarehetra mba tsy hidiran'ilay variant brésilian eto amintsika indray. Efatra ny ambolohany no hita ny tandrevaka ataon'ny fanjakana tamin'ny idiran'ny valanaretana Covid-19 teto amintsika. Ilay variant avy ao Afrika Atsimo aza moa dia sahin'ny filohan'ny repoblika no nilaza fa tafiditra tsokosoko teto amintsika. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe iza no mifeny sistany eto Madagasikara. Izao indray ity efa ao la Frantsa le variant brésiliana kanefa misy hatrany ny sidina mampifandray la Frantsa sy Madagasikara. Sa andrasany efa horingana ny vahoaka malagasy vao handray fepetra indray ny fanjakana. Io amin'izay lafa mavao izay hatrany dia sadasada izay no malaza ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana manoloana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 indrindra ny mikasika ny fibohana sy ny fanakatonana ary ny fandrarana ny tsena isan-kerinandro eto an-drenivohitra sy any amin'ireo faritra mikatona maro manerana any Madagasikara izany. Hoy kosa ny faneho-kevitry ny mpanao politika iray izay nitafa tamin'ny mpanao gazetinay androany nambitso verisitraka tahiriny aina. Mandroso miemotra ny fanapahan-kevitra raisin'ny fitondrana ankehitriny manoloana ny fotoam-pihiboana. Lasa miteraka fisalasalana sy tsy fahatokisany itsono ho an'ny vahoaka izany. Mila sainina tsara ny fanapahan-kevitra aroso ho an'ny vahoaka ary tokony mandray ny tolo-kevitra avy amin'ny mpanohitra ny mpitondra amin'ny mahatany demokratika atsika ka mila entitra rehefa mampiatra izany raha ny fanazavana. Fomba fijery fotsiny aloha zany hita hoe copie-coller izy satria misy koa firenena vitsivitsy ohatra hoe Israely sy ny Portugal nampiatra an'izany nanao ese hoe ahoana zany confinement amina andro asabotsy sy alahady izany. Zany hoe ny fanjakana no tsy mahasafy hampikatona ny fatra ataoko hoe voakasiky ny le fanapahan-kevitra moa zany efa hoe mianaka tokoa ilay valanaretina amin'le variant sud africain. Ny zavatra hitako ao anatin'izay koa eo le fatahorana ny fitondram-panjakana handray an'le confinement fa ny zavatra misy faharoa koa neka tsy misy fanapahan-kevitra na paikady arosony ny fitondram-panjakana amin'ireo sehatrasa maro samihafa araka teneniko teo ane ny dynamique économique ane efa mihena nanomboka roa telo herinandro amin'ity moa zany nidirantsika ao anatin'izay ataontsika hoe état d'urgence sanitaire zany hoe mihena ny circulation ny olona mihena ny olona mamondry toeram-piasana tao anatin'izay ka io zao hoe na dia sabotsy sy lahady akatona tsy manova n'inona mihitsy zany ka. Nisy moninaotana avoaka ny ministeran'ny indostria ny varotra sy ny asa tanana androany mikasika ny amin'ny fahafahandro tsena kely mivoa mandritra ireo fotoana izay efa nolazain'ny filohan'ny repoblika fa fihiboana tanteraka ireo mitombona trano no hoe tsy fahamatorana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fiovaovan-kevitra hoy ny fanazavana. Ka matoa le vahoaka lasa tsy mihainy trony ary lasa samy mandeha samy mitady. Hitantsika ireny fitadiavana fanafody eraky ny pharmacie eraky ny elakelan-trano lasa miamitombo amin'izao ny fivarotana informel profo ireny fa lasa mitsabo tena ho azy manokana ilay vahoaka. Mampalahelo izany satria zany fahasalamam-bahoaka zany dia resaka affaire publique zany. Ny mpitondra no milide na mitarika mankany amin'ny hoe hafahantsika miady fa indrindra fandraisana andraikitra ny prise en charge ny olona tsirairay. Lazaina moa zany efa ny fanafody gratuit ny rehetrarehetra ahitako hoe ny approvisionnement eto amintsika ny tsy misy ndresana resaka vaccine amin'izao
tsy misy akory ny fampahafantarana an'ilay vahoaka hoe firy moa ilay vaksiny hovidiana. Izy no sokajin'olona hisitraka an'izany mialoha satria antsika tsy hahazo plus de 2 millions de doses zany. Sarotra izany raha eo amin'ny tsena iraisam-pirenena satria antsika efa tara ny fanapakevitra raha isin'ny ra-panjakana. Anjaran'ny fitondrana no mitondra vahaolana ho an'ny vahoaka iadidiny fa tsy ny vahoaka no andrasana hitondra vahaolana hoy ny namafisiny. Dia izay ankory ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isoranay koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety izay niara-ny sala nanatotosa izao fampahalalam-baovao izao samy io samy tsara ho lavitry ny aretinary tompoko lahy sy tompoko vavy velo matompoko.